Savent d'une option Tino à Blue Line TV Blue Line TV, ça fait tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV, ça fait tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. La vache qui rit. Tout le monde fait nos sambaran. Manolotra anao ny vaovao. Folovolana mialohan'ny fifidianana mbola tsy tanteraky ny seni ny fifanarahana politika noho ny tsy mbola fisiany lalàna ifen'ny fifidianana mazava no tsy natanterahan'ny seni io fifanarahana politika io araky nambaran'ny filolefiny. Miteraka olana ho an'ireo mpisehatra ao amin'ny tontolon'ny kakao ny elanelam-bidy misy ao amin'ity vokatra ity. 2,000 ariary ka hatramin'ny 7,000 ariary io elanelam-bidy io. Na ireo mpamokatra na ireo mpanangom-bokatra samy taraina noho io tranga io avokoa. Manodidina ny 3 hatramin'ny 4,000 amin'ireo 5,000 tapaka karama no mpiasa-panjakana matoto hoy ny ministeran'ny asa fanjakana. Manadiso tanteraka izany kosa ny syndicat-ny mpiasa-panjakana. Ananiky ny 30 degré Celsius ary mety hihoatra ny maripana eto Analamanga sy ny manodidina afaka 2 andro. Omena tanteraka ny andro ary ato ny orana. Tokony hitandrana ny tsiraray manoloana izay fiovaova ny toetry ny andro tampoka izay raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana asa fampirona indray tao avaratry Mali Omaly. Voatafika tamin'izany ny tobo miaramila iray ka mpitandro amin'ny filaminana 4 no namony ainy. Asa fampirona faharoa tato anatin'ny 5 andro. Nadidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko famanasanao ary anaraka ny fampalalam-baonkolo TV hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao folovolana mialohan'ny fifidianana mbola tsy tanteraky ny seni ny fifanarahana politika noho ny tsy mbola fisian'ny lalàna ifen'ny fifidianana mazava no anton'izany araka nambaran'ny filolefitry ny seni fanadiny Andra Arson. Amin'ny vaomera maleo tena misana ny fifidianana dia ilaina ny mametraka fifanarahana politika eo amin'ireo mpisehatra politika rehetra mba hisian'ny fitoniana eto Madagasikara. Fifanarahana izay mametra mazava ny fihetsika sy ny fifanajan'ny rehetra mialoha, mandritra ary aorian'ny fifidianana. Fifanarahana ihany koa izay tokony ho eken'ny rehetra ary isoniaviny hoy ny filolefitry ny seni Rakotonarivo Thierry. Mametraka fitondrana maro toerana, hitondra makany ny tena fampandrosoana marina dia nieritreritra ny seni fa tsara ny isin'ny fifanarahana, ifampifehezana, mandritra ny zotra-pifidianana rehetra eto Madagasikara ho ataon'ny mpisehatra izany hoe ny mpanao politika. Io fifanarahana, ifampifehezana, ifampitondrana amin'ny fifidianana io izay netreretinay fa tokony ho ataon'ny mpanao politika dia efa herintaona mahery zao no niantsonay ny mpanao politika ary nisy ny fifampidiniana momba azy io fa saingy hatramin'izao moa dia mbola tsy tonga amin'ny fanaovan-tsonia an'izay fifanarahana izay ny mpanao politika rehetra miara-mivory sy miara-miresaka amin'ny seni. Tsy mbola tanteraka nefa izany ho hiatrany ny filolefitry ny seni noho ireto antony manaraka ireto. Ka amin'izao tsika amin'ny teny izao mbola be loatra ny ahiatsy havanana dia sarotra ny amindronana ireo mpanao politika ireo ifanaraka amin'izay fepetra ifampifehezana hitondrana ny fifidianana madio sy milamina izay. Ny antony tsy mahatanteraka anevitro an'izay fifanarahana izay dia ny lalàna ifehezana ny fifidianana mihitsy amin'izao fotoana izao ny mbola tsy fantatra akory izay ho ao anatiny sy izay ho avoakany.
ka ny fifanarahana atao nefa amin'ny mahafirenena tandalana antsika ny fifanarahana atao dia tokony hifanaraka ny didy aman-dalàna velona zay ifehan'ilay fifidianana ka ny fitarazoan'ny fivoahan'io didy aman-dalàna vaovao ifehizana ny fifidianana io koa zany dia iveriko fa mampiazoazo ny mpanao politika ny amin'izay anaovana ny fifanarahana ifampifehezana amin'izay hitondrana ny fifidianana eto amintsika izay. Azo heverina ve izany hoy ny mpanara-baovao sy ny mpanao politika fa ankehitriny ny fitondram-panjakana mihitsy no hanao izay tsy isian'ny fitoniana eto Madagasikara. Raha tsy ivina, efa tamin'ny volana Jolay taona 2024 ny komision politika izay nahitana ny solitena avy amin'ny seni ny antoko politika ny fiarahamonim-pirenena no efa nanolotra ireo sosikevitra no volavolain'izy ireo hoentina hanatsarana ireo lalàna ifehin'ny fifidianana eto Madagasikara. Nefa hatramin'izao na ireo volavolan-dalàna ifehin'ny fifidianana aza mbola tsy fantatra izay votoatiny. Ny daty anaovana ny fifidianana ihany koa mbola tsy fantatra. Midika ho fatahoran'ny fitondrana HVM fifidianana ve izany no ireo tsy fahaiza mitantana ny firenena nisongadana nandritra izay efa taona izay ho hiatrany ny mpanara-baovao. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fandrematoa Tina Razafindrakoto izay tompona andraikitra ny tetikasa fanentanana eo anivon'ny KMF Knoe miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Efa fantatra moa fa rahampitso ny farana ny ralina 2024 na ny révision annuelle de la liste électorale izay atao amin'ity taona 2024 ity izay nanomboka tamin'ny raha tsy diso voalohan'ny volana Desambra izy teo. Alohan'ny resantsika makasika an'izay inona moa ny tena antony hoe nanaovana an'ity ralina 2024 ity eo koa ny gisana na ny jugement supplétif d'acte de naissance sy ny liste électorale. Ya, misaotra anao David nampiatrano misaorana be be ny Kolo TV nanasanay KMF Knoe ny tena tonga eto ny KMF Knoe no tsara mpafahivina anareo ihany efa mety efa henonareo hoe inona moa zany KMF Knoe ny KMF Knoe dia misehatra amin'ny resaka fanaraha-maso ny fifidianana. Le fifidianana tiany resahana eto dia ny ao aloha ny ao aoriana ary indrindra mandritry ny fifidianana. Lalàna izy io David, lalàna mikasika ny zisanina na le hoe fitsarana mitety vohatra dia lalàna 2016 tiré 060 tamin'izany fotoana izany hoe ny olona feno 20 taona lana vavy tsy manana kopim-pahaterahana tsy manana kara-panondro dia nanao hetsika ny fitondram-panjakana malagasy hanome kara-panondro sy sora-pahaterahana mahaimaim-poana ho an'ireo olona feno 20 taona ireo. Misy ny antony maro mety tsy nahazoan'izy ireo izany sora-piankonana na sora-pahaterahana izany misy koa ny antony samihafa tsy nahazoana izany kopia sora-pahaterahana ihany zany na ny kara-panondrom-pirenena dia nanao hetsika zany vokatry io lalàna io. Dia ny tanjonay zany rehefa manana sora-piankonana ny olona anankiray feno 20 taona dia manana kara-panondro mazava ho azy io mena mahaimaim-poana dia aorianan'io izy entanina izy makany amin'ny fokotany misoratra ny anarany ao anaty lisy mpifidianana dia lasa mpandray anjara ao anatina fifidianana izy. Nareo moa zany no misehatra ao anatin'le fanentanana ny olom-pirenena amin'ny resaka ralina 2024 ity na ny gisana na ny aleo. Inona no tsapanareo nandritran'izay fanentanana izay izay vao nanomboka ny voalohan'ny volana Desambra teo tamin'ny taona lasa io dia hifarana ara-pitso raika amin'ny 30 Desambra. Misaotra anao David, le ralina zany ohatran'le zisanina teo ihany koa. Lalàna ihany koa no nametraka an'le ralina. Lalàna 2024 tiré 005 article 9. Io zany isa-taona dia misy izay fanavozana lisy mpifidianana izay. Isa-taona fa ny mahasamihafa aza kely amin'ity taona 2024 ity dia ity 2024 ity taona mpifidianana. Amin'ny matao mpifidianana azy zany dia anisan'ny asan'ny fiarahamonim-pirenena ohatran'ny KMF Knoe mitondra sady fanentanana ny vahoaka ny olom-pirenena izay mananjo feno 20 taona hiatrika an'izay zavatra izay. Aminay zany KMF Knoe manokana dia tsapanay tokoa fa le fanentanana izay nataonay dia mipaka tanteraka any anatin'le olom-pirenena feno 20 taona. Ilaina le fanentanana satria raha malala ny zava-misy ankehitriny David saingy adiditsika andraikitray amin'ny mahafanabeazana olom-pirenenanay. Ny Knoe sady mitaizany manabe olom-pirenena dia anjara brikinay entinay amin'ny firenena zany manentana an'ireo namana miroso makany amin'izay
fanaraha-maso ny lisy mpifidianana izay ny tanjonay zany ao ambadika izay rehetrarehetra zay a dia hoe lisy mpifidianana tsara rafitra voasoratra izay mananjoa. Ny amaranantsika anazy mpanao fanentanana ianareo alefasatra fanentanana ho an'ny olona na dia tapitra rapitso ty raha lafana 1 ty. Marina zany David, fotoana tokoa izao a entinay any tanana an'ireo olom-pirenena feno 20 taona ny miakatra entaniny eto ihany ho an'izay olona mbola tsy nanana soram-piankonana mbola misy izay hetsika soram-pahaterahana izay a eny amin'ny distrikatsika tsirairay eny aby a anontany io ny fokotany fa mbola misy a raha tsy diso ny daty nomenanay a any amin'ny 2 volana febroary mety farana angambo izay isan'izay a dia rehefa azonareo ilay kopia pahaterahana dia misy karaha-mpanondrom-pirenena ho zaraina mahaimaim-poana ho anareo reny feno 20 taona ireny a dia aoriana fahazonareo an'ilay kopia sy le karaha-mpanondro a dia entaninay anareo soraty any amin'ny fokotany ny anaranareo fa mananjoa nareo ao anatin'ny lisy mpifidianana dia entaninay sady zany a ny olom-pirenena feno 20 taona ary indrindra David ny vehivavy a sy ny tanora, ireo tanora izay vao nahazo, ireo tanora izay mbola tsy nanana soram-piankonana, ireo tanora feno 20 taona vao ainga anaty ireo a entaninay ireo any amin'ny fokotany hanolotra ny anarana anaty lisy mpifidianana ka ho anay manokana zany a adidy sy andraikitra ho anay a amin'ny fanabeazana olom-pirenena amin'ny mampitaizana olom-pirenena ny manentana ny olom-pirenena tsy hakanavaka eran'ny Madagasikara satria ny kono eraky ny Madagasikara dia tongava raha pitso ilay hoe faradoboka nga zay ny zanazy David faradoboka anarahanao maso ny anaranao anaty lisy mpifidianana angatrany ianao name an'ireo fanazavana ireo sotra betsaka David makasitraka tompo dia mirary soa ho an'ny Kolo TV. Ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia manodidina ny 3 hatramin'ny 4 amin'ireo 5 tapaka karama no mpiasa-panjakana matoto hoy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny asa-panjakana manadisy tanteraka izany kosa ny syndicat-ny mpiasa-panjakana fanadiny Fezoro Ravaly. 9000 ny nahantony suspendu zany a raha mahakasika an'ilay ataontsika hoe fonctionnaire fantôme ary manodidina ny 3000 à 4000 euro zany a no tena ataontsika hoe voakasika tanteraka manodidina nylay ezaka atao raha izay zavatra zay noresahana ezahana ny hahazoana ny tarehy marika tena izy a logiciel no kirakiraina olombelona no mikirakira azy tsy voatery ho tonga lafatra ireo. Tahaka izay ny valiteny ny talen'ny kabinetra ny ministera misahana ny asa-panjakana raha nanontanian'ny mpanao gazety androany mikasika ny toy ny raharaha fitaky ny syndicat-ny mpiasa-panjakana sy ireo mpiasa-panjakana tapaka karama manerana ny nosy izay tsy mbola nahitamba-olana ankilany mandisy tanteraka izany ao anivon'ny syndicat izay mbola manamafy ny fitakin'izy ireo anefana ny karaman'ireo mpiasa-panjakana tsy naraha izany amam-bolana maro izay lazaina fa matoto. Ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra no ahitana tsy fanarahan-dalàna raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny SSM. Tsy misy firindrana ihany koa ny fitantanana ny mpiasa-panjakana eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Ambaran'ny sekretera jeneraly ministeran'ny finansa dia hoe 5,000 zao no régularisé fa ny ambiny mbola ankoro. Dikan'izay zany tsy mitombona mihitsy ny filazan'ny Andriamatoa ministry ny asa-panjakana hoe 4,000 no fantôme ny any ambany vohatra rehetrarehetra any na ny eto toerana ary zao mbola ankoro manao an'ilay hoe régularisation an'ilay dossier ny daholo zany ireo mpiasa ireo ka ny zavatra tiana itenenina zany dia izao mifanaraha tsara aloha ny ministry ny finansa sy ny ministry ny asa-panjakana izay vao mamoaka taremarika takan'ireny. Mitoeraka izany ny fitakiana anefana ny karaman'ireo mpiasa-panjakana tsy naraha izany na tsy niverina tamin'ny fitokonana azy izy ireo raha ny fanazavana. Ankilany takian'ireo syndicat ihany koa ny amoahana ny marina mikasika ireo mpiasa-panjakana matoto sy ny andraisana fepetra amin'izy ireo sy ireo tompon'antoka amin'ny fisiana fivoahana volam-panjakana mivoaka tsy ara-dalàna. Tontolon'ny famokarana kosa indray dia miteraka olana eo amin'ireo mpisehatra ao amin'ny tontolon'ny kakao ny elanelam-bidy misy amin'ity vokatra ity na ireo mpamokatra na ireo mpanangomokatra samy tarainina noho izay tranga izay avokoa. Mioramanitra. Aratsiny ny lalana fiovaovan'ny toetry ny andro ny tsy fisian'ny fambolena vaovao
Ireo no isan'ny antony mampisy elanelam-bidy eo amin'ny vokatra kakao avy eto Madagasikara. Elanelam-bidy izay miteraka olana ho an'ireo mpisehatra sy manimba ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny kakao na eto an-toerana na ireo vokatra ahondrana. Raha ny fanadihadiana natao, mahatratra 3 arivo hatramin'ny 2 alina ariary ny kilao amin'ny kakao efa maina amin'ny kalitao mitovy. Miteraka faty antoka ho an'ireo mpamokatra nefa io elanelam-bidy io. Nanay zegny resaka prix amizao zegny 5000 fèvre. Mekinary amizay 15000. Orika zay mivelogno amizao tsy mahampy zay amizay raha le vol. Esedreny collecteur fivangagna zegny hoe prix samby hafa be le prix misy prix tsara amin'ny association sasany misy le prix ambany be amin'ny association sasany ohatra antaniasana le ambany be resaka regny olona mezaka magnano tsara collecteur hoe ampian'le pique ampian'ny élevetage formation pique magnampy amin'ny fagnatsarana vokatra mezaka magnatsara ndefa prix ambany be le prix ny io le olona amin'ny collecteur. Ankoatra izay, olana eo amin'ny vidiny izay, olana ihany koa ny tsify sy ny fambolena vaovao amin'ny kakao. Antony mety halan'ny tamingana ny kakao afaka ataona maromaro. Raha ny fanazavan'ny mpampianatra pikaroka eo amin'ny famokarana kakao, ahina olany tamingana mialohan'ny taona 520 ny kakao eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana fepetra entitra. Le hazona kakao amin'izao fotoana izao zany betsaka nefa antitra dia tsy ampy zany ny fanavaozana na fanatevenana intensification les plantations na kakao tsy amin'ny alalan'ny kakao hazona kakao ihany fa amin'ny alalana hazo hafa manatsara an'le fanirin'le kakao sy manatsara an'le tontolo iainana le biodiversité ao anatin'le misy an'le kakao dia ka tsy mitohy miaro an'izay tontolo misy an'le kakao zay dia mety alohan'izay zavatra zay taona tenentsika zay dia efa tena ho sarotra dia sarotra na hitan'le kakao qualité tsara satria marefo dia marefo izy io. Raha tsy hivina, io maraina io no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny atrikasa iraisam-pirenena mikasika ny kakao. Atrikasa izay natao andinianareo olana sy hitadiavana vahaolana eo amin'ny famokarana sy ny fanodinana kakao. Mpamokatra, mpanangom-bokatra, mpanodina vokatra, samy nandray anjara tamin'ity atrikasa ity avokoa ary aritra 3 andro izany atrikasa izany. Mampitaraina ny mponina any Ambanja ny tsy fisian'ny mangarara amin'ny fanamboaran-dalana any Ambanja ankehitriny. Tsy misy ihany koa ny tolobalitra natao tamin'izay lalana izay efa manomboka miasimba nefa izany raha ny fanazavana azo. Lili Rabiata. Lalana mirefy 2 kilometatra sy 400 sy 2 kilometatra sy 500 no amboarina any amin'ny commune Ambanja faritra Diana ankehitriny. Simba sady nefa io lalana io raha ny fitaraina ny mponina ny an-toerana na ny tolobaritra na ny nahazon'ilay orinasa ny asa tsy mazava ho an'ny mponina ny an-toerana. Ny regniko za aloha tsy nitenenany tsy solomba niteny za na za tsy lazagna mihitsy angamba tsy haiko antony fa ny eniko le ampany voalohany dia 1 kilometre 200 dia ampany faharoa uno tsy haiko firy marigny dia 2 kilometre 500 ka tsy haiko hoatriny marigny anaovagna azy io tsy hainay nefa zay solombavim-bahoaka mpanara-mason'ny gouvernement aizana appel d'offre zay tsy mahay dia nihitanay foa entreprise manamboatra ny trano nanamboatra ny tranon'ny vehivavy mbala io entreprise nagnano bureau ny commune mbala io entreprise nagnano lalagna mbala entreprise koa magnano lycée ao zay zava-misy. Mitentina 3 miliara ariary raha ny vaovao fantatra nanamboarana ny lalana mirefy 2 kilometatra sy 700 amin'ny asa any Ambanja io. Tsy mifanaraka amin'ny asa ny teti-bola raha ny fitarainan'ireo mpampiasa ny lalana trany. Ankoatr'izay, tsy mazava ihany koa ny fitantanana ny asa, tsy hita ny tamberina amin'ny asan'ny orinasa tokony hanome hetra any an-toerana. Maire mantenako nanao 7 taogno tamin'ny mairie. Mandraka androany efa solombavim-bahoaka ny tegnako magnontany aiza marigny ny aleny reto volony reto vazaha reto sady mamboly izy magnondrana kakao izy manao huile essentielle izy maro be ny karazana huile essentielle ataony nefa nahariary aza tsy ofeny aty collectivité hany le vokatra ny tantsaha le vidiny collecteur hafa ino mba misy taxe midrika aty prélèvement midrika fa regny entany vazaha regny ny ertan'ny société vahiny mampalaza ny Ambanja ny kakao io ny société vahiny.
olana tsy hahafahan'ny vokatra any atoerana mivoaka amin'ny tsena ny faharatsian'ny lalana raha ny voalazatrany. Ankoatra ny volo fanondrana tahaka ny kakao, kafe, lavanila, misy arenan-kibony tany ihany koa any atoerana saingy tsy hita taratra amin'ny fivoaran'ny tanàna ny fananany ireo arena ireo. Mitokona nanakana ny lalana miazo ny orinasa QMM androany ireo mponina sy ireo tompotany ao Eoala sy mandena noho ny mbola tsy nahitana izy ireo vahaolana amin'ny nakanany tanin'izy ireo. Nanisy aza ny fifampiresahana tamin'ny lehibe ny faritra Anosy izay solon-tenam-panjakana any an-toerana omaly alatsinainy dia tsy nisy ny vahaolana ka ny afara tamin'izao fitokonana izao. Tonga teny an-toerana ny hain'ny fitarainan'ny vahoaka ny solomavamboaka voafidy tao Tolaniaro Jery Atrefindrazana ary nanambara ireo vahoaka fa vonina hitady vahaolana amin'izao raharaha izao. Arahanao eto amin'ny Cool TV FM trano moa nitoyan'ity raharaha ity. Fotoanany dokavarotra indray isika izao anatin'ny tapany faharoan'ny vaovao no anarahantsika ny mahakasika ny toetry ny andro izay mety anandrika ny 3 degré Celsius ny maripana afaka 2 andro. Eo ihany koa ny olana misy eo amin'ny toeram-pivarotana eny Anosy eny. Rehefa avy eo ary. Apiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba mena toerana voatokana foana ny mpivokasan'ny zokiolona rehefa ao taxi be. Miala Anosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoko, mba raisokely ty olona manana fahasembanana ara-tsainy ity sofera aloha fa sahirana izy aho. Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Gasivans manolotra ho anao Saint-Valentin miavaka miaraka amin'ny ritsara manantoanina sy fanjandriamanantena ny alahady 12 febroary izao amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Ndao ankalaza ny fety mifankatia ao anatin'ny mozika mampifaly fo, acoustic live, seho tokana iarahana amin'ny ritsara manantoanina sy fanjandriamanantena alahady 12 febroary amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Fandriten'izao toerana partenaire média Cool TV. Ça y est, j'ai eu mon bac. J'ai fait la fête, mais il est temps pour moi de penser à mon avenir. En comparant les établissements de formation, j'ai choisi une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi? Faites comme moi, faites le bon choix. Concours 15-16 février. ISCAM, allez là où vont les élites. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G by Telma, l'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimés avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 199 milliards seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix, maman. La vache qui rit? Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fahafinaretany ankohonanao. Misy calcium sy vitamine, ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit? Tontolo andro feno hasambarana. Tia, tele anel tia. Misy dessin animé am live foana. Nena tunami. Manaya, manaraka tele na fela champation de vie. Ont, nena mtero documentaire pe tape. Tala kun ter foot. Tete lisam. Sample
Blue Line TV daholo eny zany ny tele anareo trano e. Savy une option tinao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 ariary. Fanatanjahantena, fialamboly, sarimihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana. Vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika mbola miaina ao anaty loto sy fako ny eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao na eo aza ny ezaka atao amin'ny fanadiovana maro ny loza mitatao sy ny valinaretina mety azon'ny mponina raha tsy misy ny fandraisana andraikitra sy ny finiavana sy fiovanana isambatan'olona fanindinka eto Andriatsilavo. Mbola sarotra ny fametrahana tanàna madio lavitry ny loto sy ny fako eto Antananarivo renivohitra raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina no jerena. Sao manomboketo nareo mahita an'io madinika ihany mihitsy maloto loatra le tanàna fa anao hiditra mihitsy tsy mahay manana le olona zao tanàna tao zao raha ohatra ka misy peste aloha e tamin'ny andro peste fa nisaotan'Andriamanitra tadiva tsy dia nananina aty ny rano inona dia ampisehoanareo tsara mihitsy zao tanao tsara reo zanako zao. Mitombo ny mponina, mitombo ihany koa ny fako. Tsy maharaka intsony ny daba fanariana fako misy 300 manerana ny fokotany 20 vokatr'izay eny rehetra eny no anarian'ny mponina ny fako sy ny loto ary amin'ny alina no anatanterahana izany. Zany ery sapanany ery misy bakanjordira dia eny tokony anaran'le zordira dia le olona nefa amin'ny ariva efa maizina dia anao zany efa samy any an-trano daholo le olona voatongy manara izy manara roatra manara an'le fako dia le olona nefa tsy mahita ny andro koa avorana dia tsy hitanao zany ianao any an-trano dia izy manara an'le fako dia lasa ohatra zao e zay efa ny antso izy teo vao merany sosialy mihitsy zany efa nijereny ity dia zareo ny teny hoe rehefa ohatra hoe hitanareo le olona dia tsy miteny an'le olonareo fa soraty fotsiny ny anarany dia le fasany amin'ny fokotany dia zay nefa mbola tsy natsatsa olona aloha tsy zany hoe iza le olona manary fa le fako hitanay foana hoe natsany amin'iny rakelan'ny trano an'iny ara misy manary fako. Samy miezaka manadio ny tsirairay avy noho ny taotry ny fianaky ny valanaretina saingy tsy afa-manoatra izy ireo raha ny fanazavana. Dia tena mijaly dia tena miroboka rano mihitsy ko ty arabe ty aradifitra tena tonga ny rano ary tsisy lalana na ny avaty na ny avaty. Mijaly satria zay ambany toerana kely izay eo ambany teo tena ambany toerana mihitsy anefa narian'olona maloton'olona zao fako raha mitazo ivy toerana iva mijaly raha vao miakatra ny rano tena misy zaza mihitsy sanitazo mamely foana satria ao le loto dia no moa zany rehefa maloto no manodidina anao dia tonga ho azy ny aretina. Mitombo isa ireo marary manatona ny tompo-pahasalamana manay mafy ny ainy ihany koa ny mponina raha toka miverina indray ny peste. Toroko anao zany ny aretina be dia be mipesta raha izao misy pesta tonga dia maty daholo ngamba ny ray tanàna zany hoe fa tsy misy tsony le pesta ngambany dia zay tsy mahavony ety faty mbola avake zany amin'ity zany ay tena data voniny sery ny kohaka mandeha foana ny aretikibon'inona zany mamely daholo indrindra zao misy an'izao le tazy zao milahatra mihitsy aho atsary amin'ny centre ka tsy aty amin'ny masera milahatra marina le ankizy kely daholo nefa mivovany lehibe angefitsina miboa e fa ny ankizy ny tena tsatsany. Efa nisy fanovana eo amin'ny fomba fitantanana eny anivon'ny fokotany tsirairay avy raha ny fanazavana izany hoe noterena ankolaka handray anjara amin'ny asa fanadiovana ny mponina misy ny sazy ho an'ireo izay tsy manadio. Dia nangainy anazy any anivon'ny carnet zany hoe anaty carnet anay zany efa misy zavatra be dia be ao anatiny zany miasa pokotany dina pokotany famangina etsetsetsetsetra dia rehefa mandray manao zavatra zany zay dia tsy maintsy carnet ny priorité dia tombohan'ny chef secteur anay raha any amin'ny secteur le asany atao tombohana aty any amin'ny fokotany raha aty amin'ny fokotany atao dia manomboka matahotra le olona satria iny fois zany le olona vao tsy manao an'le asa tokon'olona dia misy dina dia raha tsy mandoa dina le olona dia tsy maintsy misy sazy kely ampiariny aminazy hoe tsy mahazo taratasy aby izy raha tsy mba hoe manefa le dina na dia manao hoe iny dia miala
ratsiana papemaso teny fokotany zao ankoatra ny fanovana ny fitondran-tena sy ny fanabeazana ny tsirairay avy tsy ampy ihany koa ny fampitaovana ho an'ny anivony ny fokotany na eo aza nefa izany rehetra izany tsy hita taratra ny fepetra ray sy ny mpitondra fanjakana isoroana mialoha ny fianaky ny valana retina endrika iray ahitana ny fahombiazan'ny mpitondra nefa ny fisoroana mialoha sy ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka ananika ny 3 degré celsius ary mety hihoatra aza ny maripana eto Analamanga sy ny manodidina afaka 2 andro omenina tanteraka ny andro ary ato ny orana tokony tandrana ny tsirairay manoloana izay fiovaovany toetry ny andro izay tampoka izay raha ny fanazavana azo Michela Narzona. Mbola tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra ny eto Madagasikara amin'izao miakatra tsikelikely nefa ny maripana indrindra rehefa atoandro raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro androany ao anatin'ny 2 andro hiakatra ambony dia ambony ny maripana ary ato ny orana. ambony be za fa tsisy an'izany lakamisiany ka lakamisiany nafanany zany somary miakarakely matitiny amin'ny telopolo ny zoma zany efa somary miditra ny andro zay mangatsika efa somary atonotony fa lakamisiany zany somary aton'izao moa dia misy an'ilay atao hoe tiambany aty zany sy Madagasikara somary mahailo zany zay izy zany efa mivekiny na Arak'izany hiakatra hatrany amin'ny 3 degré celsius ny maripana manomboka ny alakamisy izao ary etina maromaro no mety hipoitra rehefa fotoam-pahavaratra tahak'izao fa indrindra rehefa misy ny fiovan'ny toetry ny andro tampoka raha nambara ny mpitsabo iray fepetra maromaro no tokony ho raisiny tsirairay soroana izany. Van'ny hafanana tampoka raha miakatra be tampoka ny hafanana dia miteraka zavatra maro amin'ny tsika olombelona sy manodidina raha ohatra resaka olombelona no resahana dia mahatonga ny antsoina hoe déshydratation fahaverezan-drano manarak'izay zay fahaverezan-drano zay raha toa ka tsy misy ny fisotroana rano dia teraka zavatra ratsy be ary mamono indrindra moa le olona raha ohatra efa mivalana indrindra le olona raha efa manao an'le efa misy mafana hoe fébrile manarak'izay le olona raha ohatra efa misy aretina mitaizana azy dia tena mila misotro rano matetika. Ny azo tenenina zany dia ny fanaovana akanjo manefinefy fisotroana rano matetika dia tsy fanaovana akanjo na ny le nylon reny fa akanjo coton dia manarak'izay fitondrana elo finanana voankazo finanana sakafo ara-dalàna. Hatreto androany tsy raha ampitso ho avy ny orana rehefa hariva eto Antananarivo sy ny manodidina ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra ary 20 degré celsius ny ambany indrindra. Lafo mavao hafa kosa indray dia mitaky ny fanajana ny lalàna ireo mpivarotra ny esorina tamin'ny toeram-pivarotana eo amin'ny zaridaina Nanosy io maraina io nisy ny fangatahana fampiatoana ny fampiarana ny didy napetraka izy ireo teo anivon'ny Conseil d'État ny fa 20 janoary lasa teo fanadina. Tsena misa enina eo amin'ny zaridaina Nanosy no noravan'ny teo anivon'ny ministera-panjakana misahana ny tetikasa ny filoha sy ny fanajariana ny tany io maraina io. Fandravana tsena izay niainga tamin'ny didina voakany teo anivon'ny ministera ny fa 4 ny volana janoary lasa teo ary nanaovan'ireo mpivarotra fangatahana fampiatoana teo anivon'ny Conseil d'État ny fa 4 ny volana janoary lasa teo. Raha ny fanadihadiana natao nahazo fahazon-dalana ara-dalàna avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra efa hatramin'ny taona 13 ireto mpivarotra ireto ary efa manefa aba amin'ny commune hatramin'izao mitaky ny fanajana ny lalàna ireo mpivarotra. 24 janvier teo dia napiditra an'ilay requête fin de sursis exécution zany zay zay taky ny lalàna 48 heures aorinan'izay 26 janvier no tafiditra ilay requête dia izay zany natonga anay niteny hoe tokony suspendu aloha io didy io mandra-pivoaka ny didy any amin'ny Conseil d'État mahakasika an'ilay sursis exécution mba hoe ama hoe état de droit atsika dia manandray izay option zay hoe ndoa anao recours mahakasika ny didy sika. Etsy ankilany isan'ny voakasika izao raharaha izao ihany koa ireo mpivarotra fiara eo amin'ny zaridaina Nanosy. Ny zoma lasa teo izy ireo no efa nisorin'ny ministera teo amin'ny ity toerana ity na efa nahazo lalana tamin'ny commune ihany koa azy.
ny fanajanany zony no takin'izy ireo. Tokony mba misy fampiresahana avy amin'ny alalan'ny commune satria ny commune nametraka anay teo amin'le toerana dia tokony mba ny commune zany no mamahan'le olana miaraka aminay fa tsy tonga dia hanaovana didy lehibe fotsiny hoe miala fa hanaovana zao eto amin'ny toerana misy anareo. Ny zavatra takinay dia ny toerana ivarotanay maharitra nefa kosa tsy tokony hisy zany ny faniliana ankolaka hoe andaninareo any amin'ny bypass nandaninareo ary lavitra be ary. Raha ny angom-baovao natao tsy mbola nisy aloha hatreto ny fanantonana teo amin'ny tompon'andraikiteny ministera sy ny commune. Tsy mbola nitsoahan'ny commune ihany koa ny fahazon-dalana azon'ireo mpivarotra ireo. Raha ny tokony ho izy andraikitry ny commune ny fanatsarana ny tanàna tahaka izao. Misalovana io andraikitry io ny ministera amin'izao fotoana izao. Inona no antony? Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray ny taranja kickboxing efa voafidy ny filohan'ny federaciona malagasy vaovao amin'ity taranja ity fanohizana ny ezaka efa misy sy ny fanatsarana ny ity taranja ity ny tanjona apetraky ny filoha vaovao fanadindy Henri Florian. No tontosaina io maraina io tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny fifidianana izay filohan'ny federaciona malagasy taranja kickboxing. Roa mirahalahy ireo mpifaninana tamin'izany ka Imam Rabe Tafika fantatry ny maro amin'ny hoe Mamy Be izay filohan'ny zanakala ao Matsiatrambony no voafidy hitantana indray ity federaciona ity mandritra ny 4 taona. Ireo ligue 6 tamin'ny 5 no nifidy azy tamin'izany. Manana tanjona lehibe eo amin'ny fampiroboroboana ity taranja kickboxing ity ny filoha vaovao. Ny fanamby lavikena dia fiarah-miasa raha tsy misy ny fiarah-miasan'ireo ligue tafajoro ankehitriny sy ny ao anatin'ny mikirakiran'ny fédération kickboxing dia tsy ho vita moramora zay. Na mbola tsy lany ara ny tena dia efa niantso ny fédération internationale Moapo fa efa nisy ny fampitoana zay rendez-vous atao amin'ny zareo nanomezan'ireo fotoana ho anay any ivelany ary efa nomboka koa ataontsika amin'ny 10 février zao nisy ny fivoriana lehibe goavana zay atao iarana amin'izareo frantsay zany ao La Réunion satria somary tsy tena voateny mihitsy ary zareo mbola tsy tao anatin'izany zao fa tena lany fomba ara-démocratique nisy fifidianana kickboxing teto Madagasikara. Miandrandra fiovana goavana sy tsaratsara kokoa eo amin'ity taranja kickboxing ity ireo ligue paritra misy eto amintsika sy ireo mpikiatroka amin'ity taranja ity. Miandry ny voka-dalao amin'ny fifananana izay atao atsy Afrika amin'ny 2020 hatramin'ny 4 ny volana Martsa ho avy izao ireo mpankafy ity taranja ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana asa fampironana indray tao avaratry Mali omaly voatafika tamin'izany toby miaramila iraiky ampitandro filaminana 4 no namony ainy. Asa fampironana faharoa tato anatin'ny 10 andro fanadina amin'ny sariny France 24. Des pêchés sur place se sont lancés alors pour miaramila 4 no namony ainy 7 naratra mafy. Izay no vokatry ny asa fampiroroana ny tranga tany avaratry Mali tao amin'ny tobo miaramila ny Sompi. Asa fampiroroana izay nitranga 2 andro monja taorian'ilay fipoahana minina tao andrenivohitry Mali namoizana aina sivily 40 ary zaza mambahivavy no maro tamin'ireo araka ny tatitry ny firenena mikambany. Manoloana ireo trangana fampiroroana ny sesy tany an-toerana nanapa-kevitra ny anafoana ny diany tsy hanatrika ny fivoriana antapony ny vondrona afrikanina tanterahana any Addis Abeba ny filoham-pirenena maliana Ibrahim Boubacar. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao sogadana tamin'ity alina ity. Volvolana melohan'ny fifidianana mbola tsy tanteraky ny seni ny fifanarahana politika noho ny tsy fisian'ny lalàna ifen'ny fifidianana mazava no anton'izany araky ny nambaran'ny filoha lefitry ny seni. Mandidina ny 3 hatramin'ny 4 amin'ireo 5 tapaka karama no mpiasa-panjakana matoto hoy ny avy eo anivon'ny ministera ny asa-panjakana manadisy tanteraky izany kosa ny syndicat-ny mpiasa-panjakana. Ary farandia anandika ny 30 degré Celsius ary mety oatra aza ny maripana eto Analamanga sy ny manodidina afaka 2 andro. Omenina tanteraka ny andro ary ato ny orana. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankatrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko.
La vache qui rit. Tontolo andro feno sambarana. Nanolotra anao teo ny vaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny couche molle de la fixe. semaine. Safidy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.